Nandray tompoko lasy tompoko vavy ireo tsy diako ny tokantranonao amin'ity atoandro ity anatin'izao vaovao an-tsara izao manasanao am-panajana araka ny vaovao hatramin'ny farany. Ireo ilay teny vaovao. No amoraina ny fisitrahan'ny taratasy tany any amin'ny distrika Nantala. Apetraka ny drafitra fanarenana sy fanorenana indray ny tanàna ny Tomasina. Ary nampafantarina pahibe maso ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana tany amin'ny Sisiko Anosy-Varika. No amoraina ny fahafahan'ny mponina misitraka taratasy tany any amin'ny distrika Nantalana amin'ny resaka vola efainy na amin'ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fotoana fohy izay azon'ny mponina ny antoerana voakany tokoa natomboka tany amin'ny fokontany Ambatofisaka commune Ambonivohitra Talana fandrefesa-tany Faobe tany antoerana raha ny fampitam-baovaon'ny Priska Calvao. Mamaly ny etaetan'ny mponina ity hetsika ataon'ny ministera ny fanajarenan'ny tany sy ny raharahantany amin'ny fanatanterahana ny fandrefesan-tany Faobe ity. Matsaro ho afa-pahasahiranana manomboka izao ireo ny sitraka izany. Ankoatra ny fagnamorana ny vola ifainy dia no amorainy ihany koa ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fotoana fohy. Faly, tegna faly ela manotomagniako ity fa efa taona raiky sasany nisoratoko agnarana tamin'izy ity zany misy ilay voalohany izao izy avy tanteraka tegna faly. Fangatahana taratasy tany miisa 100 tonga voalohany no ho vita atao anatin'ny 10 andro araka ny tetiandro navoaka ny sampandrara ny fananantany sy ny fandrefesan-tany Antala. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro ity ny hetsika katao amin'ny fokontany Ambatofisaka no nanomboana izany. Misy ireo olona izay mbola te hisitraka atao anatin'ny fokontany Ambatofisaka dia manantona any amin'ny birao. Si ety sur terrain ity zany izy no andeha hitondra dossier na hoe anatitra vola fa any amin'ny birao mba ampiramina tsara ny asantsika dia mankasitraka atsika jiaby na resy lahatra anatanteraka ny titre Faobe satria tombona atsika zany satria mora le raha no sady malaky. Ankoatra ny fandrefesana ireo tany ho asiana borne dia apetraka nandritra io fotoana io ihany koa ny lalana afahan'ny mponina mifamezivezy. Fanombohana no natao tao amin'ny fokontany Ambatofisaka commune Ambonivohitra Antala ity fa itoy amin'ny fokontany 220 mandrafitra ny distrika Nantala ny hetsika fandrefesan-tany Faobe. Io raha teo no efa vinany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajarenan'ny tany sy ny raharahantany. Misokatra amin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny lavanio maitso any amin'ny faritry Sava iny anisan'ny tonga nandray anjara amin'ny fividianana izany lavanio maitso zany tao amin'ny distrika Nandapa ny orinasa tsy miankina iray avao Mananaravaratra izay miara-miasa ihany koa amin'ny fanjakana mividy vanila maitso amin'ny vidiny R1,00 lava ary 10,000 ariary kosa raha fohy ity orinasa ity na dia amin'ny toerana faran'izay lavitra azy no misy azy. Mahitson edy TVM Mandapa. Amin'izao fisokafan'ny tsenan'ny lavanila maitso aty amin'ny distrika ny Andapa izao dia tonga aty amin'ny faritra Sava fa indrindra aty amin'ny distrika ny Andapa ihany koa zero mpandrahara misehatra amin'ny lavanila avy agny Mananaravaratra diany bio manaivo PRV izay miara-miasa amin'ny AVM ihany koa izay miparitaka magnerana distrika ny Andapa. Andeha tanteraka ny asa izay napetraka ny fanjakana hoe mividy lavany amin'ny faritra izay ny fagnarana faritra Sava zao ny namanakany tsy maintsy mividy amin'ny faritra Sava zay amin'ny lavany dia ny fagnarana natao mividy amin'ny vidiny R1,00 ilay lava ary 10,000 ilay fofy. Asiky ny restourant koa anisan'ny ny exigenjare mihitsy ilay hoe tsy maintsy mandoa restourant ara-dalàna efa vonona zay amin'igny. Raha ny teto amin'ny fokontany Andasibe Mahavelika commune Ambanivohitra ny Bealampon dia velom-pagnantenana ny vahoaka mpamboly lavany satria tanteraka ny fampanantenana izay nataon'ny fanjakana. Amin'ny vidiny izay nameny fanjakana avy tagny R1,00 tsy latsaka zay ny vidiny anjareo ity fa kosa ny vidiny mbola tsy nafako zahay. Tsy ny vahoaka ihany no mahazo tombony amin'izao tsenan'ny lavanila maitso izao fa eo ihany koa ny commune amin'ny alalan'ny Tamberimbily. Ho an'ny commune dia nandoa ristorany madidi araka ny poizin'ny azonjare zegny no nifaigny tamin'ny commune. Ny fivarotana ny lavanila maitso dia tsy maintsy eo anivon'ny tsenam-panjakana ihany izay ambanin'ny fagnaraha-masony izy ireo avy eo amin'ny fitelevam-paritry ny varatra sy ny fanjifana Sava.
Fatatsika fa anisan'ny fatra nitondra faisana tamin'ny loza voajanahary samihafa tany amin'ny fatra Tsinanan'ny Toamasina voalohany sy faharoa mbola anatin'ny fanatsarana sy fanarenana ny tanàna trano ny tompon'andraikitra Isatsokajiny hatramin'izao ka nototosaina ny alatsinainy teo ny fametrahana ny drafitra fanarenana sy fanorenana indray ny tanànan'ny Toamasina voalohany sy faharoa izay tohanan'ny PNUD sy ny MATEP tonga maro moa tany an-toerana ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny izay nitarihan'ny lehiben'ny fileovan'ny Toamasina raha nitatitry Lovanirina Shavana. Novela belarina miaraka tamin'ireo mpisehatra rehetra ao anivon'ny UCR ireo sehatra voakasika amin'ny fanarenana sy fanorenan'ny Toamasina voalohany sy faharoa mba ahafahana mandrafitra ny paikady mahomby ho fiatrehana ny ambana any aoriana voakasika izany ny fanajariana ny tany, fanabeazana, sosialy, toe-karena, fitatana andraharaha, tontolo iainana izay maro amin'izy ireo no mifampiankina. Ireo rehetra ireo moa dia notohanan'ny PNUD sy IMATEP avokoa. Dia natao fanadihadiana lalina ny tanànan'ny Tamatave voalohany sy Tamatave faharoa anatin'ilay diaconisy territorial dia nivoaka izy nivoaka daholo hoe inona ary ny mampaharefo fanaveriko foana izay inona ny tanjaka izany Tamatave 1 sy Tamatave 2 izany inona reo atao hoe ambana menace mety ho tena hoe atahorana hipotra atroatsy na mety aretiny io na mety tsy fampitsakafo io na mety faharefona amin'ny intizy fanabeazana sy zavatra maro samihafa dia efa mivoaka zany io anatin'ilay atao hoe fanadihadiana SWOT izy ny anglisy na ny FOM toerana kenina no nanamaritana indreo satria izy eny territorialisation azy izay nafaritra nakenina maro samihafa zany ny tanànan'ny Toamasina 1 sy 2 araka ny fanadihadiana izay natao dia ireo amin'ireo sehatra toerana anankitelo ireo zany dia manana ny filany manokana daholo na resaka jiro na resaka rano na resaka fampianarana na resaka fanabeazana dia manana daholo zay dia afaka ray volana any eritreretina no ho atolotra ho fomba ofisialy reo mpitondra ndraiky mpahefana reo amandraintsika eto amin'ny firenena miaraka amin'ireo mpamatsy vola hoe izao marina zany ny drafitra foara ny maty paika izay keniny be sy maro fa mitady famatsiana vola kosa ty mila vola daholo ny fanaovana an'izany zavatra rehetra. Nataony fanadihadiana ifotony mba ananana tanàna mafia sy vahoaka afaka miarina sy miatrika ny ambana voajanahary. Andrindrana ny fandriampahalemana ny amin'ny tapany atsimo andrefany nosy dia anisan'ny paikady iray ny fampiarana ny satamfeny Dinabe efa tonga ny amin'ny distrikany Benienitra araka izany ary efa azo ampiasaina ny boky ny satamfeny Dinabe izay nasipantsiana ny alatsinainy teo no nandraisana an'izany tamin'ny fomba ofisialy. Davidson Andrena Tenaina. Mba hampifanankaikezana ny fitsarana sy ny Dinabe ka hifanaraka tsara amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fampiarana ny Dinabe dia natolotra ny vahoaka rehefa vita nasiam-pantsiana ka nahazo fankatoavana teo anivon'ny fitsarana ny boky ny satamfeny Dinabe eto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny fampiasana azy tsy natao fanararaotana izy iny ny baibolintsika izay mampihatra ny Dinabe ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana ny distrika Valo samia mamaky mba tsy hiharany herisetra ny olona izay tantanitsika ato anatiny tsy mahazo manararaotra efa nasiana fanitsiana ary efa nankatoavin'ny tribunaly tamin'ny 20 Jolay 2024. Nisy ny famakiana pabe maso ireo andininy nasiam-pantsiana nalalaka ny fametraham-panontaniana samy afapony rehetra manantena fa hitondra rivo vaovao ho ny fandriampahalemana ato anatin'ny distrika izany. Isan'ny manahirana ny distrika ny Benienitra ny fifehezan'ny ilan'ny Atsinanana dia ny komina ny Anakafy ao anatin'ny distrika ny Betroka. Mamaly ireo ahiahy momba n'izany daholo ity satamfeny Dinabe nasiam-pantsiana ity. Aorian'izao zany isika dia tsy hoe raha-potso ihany dia efa iroso amin'ny fanamafisana ny fahaiza manao ireo mpisetra eo anivon'ny dina dia ny komity mpanatanteraka ny dina hiofan'izy ireo mahakasika an'izany boky mahakasika an'izany satany dina nasiam-pantsiana izany. Aorian'izay dia hisy ihany koa ny fanolorana ho azy ireo ny fitaovana entiny hanatanteraka ny asany amin'ny fampiarana ny dina. Izao nototosa dia ateo ny mpiara-mombonantoka namatsy vola dia ny PBF ny tetikasa lanja izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fitsarana no nanatanteraka miaraka amin'ny PNUD, ny HCDS, ny MCC Tatao
ary ny ONG Sedera kosa ny manatanteraka izany ety fotony. Solotena mpanjakana maro avy eo anivon'ny faritra Atsimo andrefana sy avy eto anivon'ny distrikany Benenitra no niatrika izany. Mazava ny lalak'izorana manomboka eto satria lalàna arindra amin'ny dina raha jiaby mandeha aradrariny. Tafatsangana ao Antsoiny antenne ho an'ny imprimerie nationale izay amatsy atota taratasy ampiasain'ny commune amin'ny fampidiram-bola ifotony totosa arak'izany fanaovatsy ny fanekem-piara-miasa teo amin'ny lehiben'ny faritra Sofia sy ny taleny imprimerie nationale. Tatitra an'izay any Sara Miarimbelo sy Roland Rasolmandiby. Ao anatin'ny lara-pamena ho an'ny lehiben'ny faritra Sofia, Jaosera Irene, ho fampandrosoana ny faritra ny fanamorana sy fanafainganana ny asa, ka tafiditra anatin'izay ny fampitaovana ny commune ho fanatsarana ny fampidiram-bola ifotony sy hisoroana ny fiankinan-doha, izay tontosa ny fanaovan-tsony mpiara-miasa ny imprimerie nationale sy ny faritra ka hatsangana eto Antsoiny ny antenne izay amatsy ny commune roapolo amby zato ato Sofia. Ahafahan'ireo ben'ny tanànareo mividy ny valeur fiduciaire, journal à source, ny FIB, amin'izay koa tsy moapampana ny vidin'ny FIB. Satria zareo koa mandeha any Antananarivo lany vola tsy maintsy mampiakatra. Zavatra tena saripady ary tsy ekeny lehibe ny faritra ny fampijaliana vahoaka, FIB tokony 10,000 avidy 3 alina ariary. Tsy mampandroso zany. Raha ampandrososika 700 ny vahoaka ato anatin'ny faritra Sofia dia tantsaha. Raha ampandrososika dia mampandroso ny tantsaha dia mandroso azy ny faritra Sofia. Ny eo anivon'ny faritra Sofia no mamatsy ny fitaovana ampiasain'ny antenne ny imprimerie nationale mijoro aty fotony, izay izy ireo kosa no mametraka ny lamina hampirindra ny asa sy hamaly ny filan'ny commune. Isy formation ho an'ireo ben'ny tanàna ireo satria araka izay tenenina izay amin'ny famokarana eo aminay tsy maintsy mandrindra izay famokarana izay zahay mifanaraka amin'ny filana ireo commune tsirairay dia samy manomana an'izay filanany tsirairay ao amin'ny commune tsirairay izay misy azy. Mandrindra ny hoe inona no tadiavinay ambolana amataona mba tsy hampijaly mba tsy hampisan'izay rupture de stock aty amin'ny faritra zay. Ao amin'ny sampandraraparitry ny vola na ny service régional du budget dia ny SRB ato Sofia no ametrana ny antenne ny imprimerie nationale Antsoy ary afaka 2 herinandro dia efa amperinasa avy hatrany izy ireo ho an'ny commune roapolo amby zato sy ny sampandraram-panjakana ato Sofia. Lafiny ara-tsosialy kosa indray tokantrano marefo misy 1,700 any amin'ny fokotany Anarafaly ao amin'ny commune Fotaka distrikana Amboasary Atsimo no nisitraka fanampiana ara-tsakafo toy ny vary, voamaina, menaka, paty ary siramamy avy amin'ny fitondram-panjakana izay fiara-miasa amin'ny Koreana izy ity amin'ny alalan'ny tetikasa KFE. Nandritra izao avy izao moa dia nitolorina foto-drafitrasa trano iray ho fandraisana sy ho fitiliana ny zazatratry ny tsy fanjarian-sakafo sy ireo renibevoka ihany koa ireo mponina ny antoerana ka tonga nanotrika izany tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny faritra Anosy izay nitrony lehiben'ny distrikana Amboasary Atsimo. Jean Baptiste. Tokantrano marefo miisa 1,700 ao amin'ny fokontany Anarafaly ty Travers, commune rurale-ny Fotaka distrikany Amboasary Atsimo no nisitraka fanampiana ara-tsakafo toy ny vary, menaka, paty, voamaina ary siramamy avy amin'ny fitondram-panjakana izay fiara-miasa amin'ny Koreana Koika amin'ny alalan'ny projet KFAC no miantsehatra izany aty an-toerana. Fa ankoatr'izay dia natolotra teto ihany koa ny foto-drafitrasa trano iray misy efitra roa izany hoe site communautaire aty fotony izay hoentina hitiliana sy ho fijerena ary indrindra fa ho fandraisana an-tanana ireo zaza tsatrany tsy fanjarian-tsakafo eo ihany koa ireo renibevoka. Manoloana izay dia tonga nanome voninahitra sy nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy aty an-toerana lehiben'ny faritra Anosy notsony lehiben'ny distrikany Amboasary Atsimo. Ity zavatra tsy dia mananazo izy koa ny olona eto Anarafaly satria araka ny tantara dia olona mipetraka eo dia olona marefo no nafindra eto ka ny fanomanana azy ireo zany dia isany tetikasy izay tsara ary tsy ho ela ngamba dia isy foto-drafitrasa maromaro ihany koa ataon'ny projet Vicasy ny tetikasy hafa koa. Hitantsika fa isy fiovana lehibe eto amin'ity toerana ity ary modely amin'ny fanomanana ny olona marefo dia ataon'ny faritra Anosy eo distrikany Amboasary. The goal is not only just to help them, but they develop
from their mind. So from the seed of their wishes to develop this community, then they can survive themselves. And then the final goal is they influence the other villages as well. So our goal is to develop the Madagascar and help the Madagascar, but we also to support the government. That is one of the philosophy for the Koika and KFHI. So that is our goal. Misaotra ny fitondram-panjakana izay naomeana izy vary zao ary misaotra ny mpanatanteraka ny mpiara-mombonantoko izay miaraka ama. Faly de faly zahay bénéficiaire atao magnarafaly titravera izay mitendrina raika amin'ny 20 amin'izao zaravary natao androany izao. Faly tsy fatay sasa teo faly ay ny zaravary mahazo rano mamboly zahay amin'ny anan'izao fa mandrapy vokaraka mboly agnay banazy vary handesy ay aby misaotra betsaka fanokona fanjakana. Fa ankoatra ilay tohana ara-tsakafo, eo ihany koa ny fahazahoana fotodrafitrasa trano dia mbola nahazo fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio sy ahafahana manondraka tanimboly ho an'ireo tantsaha ihany koa ireo mponina aty amin'ny fokotany Agnarafaly Titravera amin'izao fotoana izao. Seapiarina iray tena mahavelona ny fiompiana trondro raha tena hifotorana hanampiana ny fidiram-bola tokantrano maro ao amin'ny komina Ambonivohitra Ambanja ary ihany koa hanatsarana trano ny sehatry ny fiompiana trondro dia nisy fampiofanana ireo lina amin'izay resaka fiompiana trondro izay tohana avy amin'ny Sampandrarano Jonsiny Toekarena Manga moa izany fanampana zavana. Tohana entin'ny Sampandrarahany Jonsiny Toekarena Manga ampiroborobo ny fiompiana trondro amin'ny dobo sy hanampiana ireo fianakaviana vonona isehatra amin'izany izao fampiofanana natao teto izao. Maromaro zany fangatahana nataon'izy ireo tao aorian'ilay formation atao tamin'ny mois de février sy mois de mars lasa teo iny dia efa hiditra vanim-potoana mafana koa tsika izao dia napakevitra zay atao misiripeviny ambany zany hoe ampagnano formation zany roa andro eo aloha izao akoatran'izay atao amin'ny fatin'ny Bemanifika Sambrano anoana amin'ny 12 septambra sy namatsika atao komina Ranambenavony. Tsy mitsaha mitombo ireo manana faniriana isehatra amin'ny fiompiana trondro ity aty amin'ny distrikany Ambanja ka samy nahatsapa ireo izay nahazo fiofanana fa hitondra tombotsoa ho azy ireo sy ny fianakaviany ny firisoana amin'izany. Izany ihany koa amin'ny akan'izao fatanorana zao sarotra no mitady asa ity zany asa izay tsotra kanefa afaka hivelomana tsara azahoana vola tsara izay entina hanatanterahana ny velotena andavanandro izay no manosika ananao an'ity anatrika an'ity formation eto amin'ity toerana ity. Mahita tombotsoa intelo za nanano livraison nanomboka tamin'ny le 10 janvier 2026 bakeo tamin'ny mois de mai 2026 bakeo mbola tsy ela tamin'ny mois de juillet izy kelikely fa izy nazahoana. Tsy janona eto Ambanja taptanana ihany izao fampiofanana izao fa hipakany amin'ireo komuna izay misy ireo olona vonona isehatra amin'ny fiompiana trondro ity. Manao ezaka anamboarana ny tohodrano ny mponina any amin'ny fokotany Atsonjorano Ambatofotsy distrikan'ny Faratsiho satria miantoka lehibe ny toekareny mponina ity tohodrano simba ity etaetan'ny mponina araka izany anamboarana izany hanatsarana ihany koa ny vokatra sy ny fambolena mitondra fanampiana fanamboarana izany moa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Faratsiho Radona Solo. Komina mamokatra sy mamatsy ny renivohitra Ambatofotsy amin'ny ireo vokatra maro izay miakatra ao aminy. Tanatin'ny taona maro anefa noho ny fahasamban'ny fotodrafitrasa sy ny tohodrano izay fototry ny famokarana dia atao zariny eny izany. Etahitan'ny mponina amin'ireo fokotany efatra mandrafitra ny komina Ambatofotsy ny anarenana sy ameriana ny tohodrano lehibe eto Antsonjorano izay ravan'ny rivo Mahery Geralda manondraka velarantany manodidina 400 hektara mamelona tokantrano anarivony. Tany maromaro no simba tsy azo novolena intsony tototry ny atsanga sy ny vato misy ihany ny asa fanarenana izay ataon'ny tantsaha saingy tsy nahomby firy zany noho ny ranobe rehefa fahavaratra. Ary nijaly ireo vahoaka ireo satria ao anatina saison fambolena anankiray dia mahavita 20 farafahakeliny mifampitoana mitona vato ary rehefa avy ny orana vavety dia lasa indray dia manamboatra indray avy eo dia angatahana fitondram-panjakana any ambony koa mba hijery akaiky any zao ezaka ataonay ety fotony zao izay isoranay hatrany ny solombavam-bahoaka anay amin'ny fijerena malaky fandraisan-tanana sahady
tonga nijery fotony ny zava-misy teto ny sombavamboaka ny Madagasikara voafidy teto Faratsioro Ramilson Nomenjanary ary nitondra fanampiana sy fampitaovana toy ny simenitra 2 tonnes sy vy tamin'ny alalan'ny siady ho an'ireo tambajotra amin'ny tantana ny rano izay manana finiavana harinarina izany tohadrano izany amin'izao fotoana izao. Ka anisan'ny tena hoe faritra mamokatra izy ity ary zay indrindra nampatonga tao anatin'ny ezaka zany zay hoe tena nandray ny etaeta ary tena nandondonatra any amin'ny tompon'andraikitra ary efa fantatra ny any ambony any eo anivy ministera ny fitantanam-bola sy ny vola zay efa nitonanaovana antsoava makasika an'ity eo anivy ministera ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo zay efa tonga any tatitra hoe tena mba vonjeo fa tena ilain'ny tatsaza amin'ny fikarakarana ny baraza zany satria ny saina tena ny vahoaka manana fahavononana amboly fa lay fotodrafitrasany tsy ampy eo anatin'izany ary zay mahasolom-bavambahoaka ny tena mieno nanapa-kevitra tao anatin'izay niaraka tamin'ny fakakevitra niaraka tamin'ny ben'ny tanàna satria hoe tena aleo député zay mba anjara ao anatin'ny siady amin'ny taona 2024 ity dia mba hatotony tanteraka aloha satria raha vao tsy vita io dia lasa tena any amin'ny fambolena iakatra zany dia lasa tena tsy hiena ny vokatra ary hanomboka tsoela ny asa fanamboarana ity tohadrano ity avy amin'ireo mponina fa tamin'izao fandalovan'ny sombavambahoaka teto Ambatovotsi izao ihany koa no nany an-tanany rehetra hikajy ny tontolo iainana ary nanolorana masom-boly samihafa ho an'ireo fikambanana hovolena. Molizana ny afaritra vakina karatratrany isika mijoro ara-dalàna ny fikambanam-piseradia ny Tritrivan-Tsirabe miezaka mampiroborobo ny sehatra ny fizahan-tany ny fikambanana ary ihany koa miroso amin'ny fanarahan-dalàna. Fanantenana no Menjanary sy Blaise Rahiry manatso. Taoriny fotoana maro tsy nisy mpitondra tao amin'ny farian'ny Tritriva dia tafatsangana indray ny fikambanany Piseradia miroso amin'ny fanarahan-dalàna izy ireo ary miezaka mamahy ireo disadisa misy momba ny fakana Piseradia. Misy ny fitarainana tonga aty amin'ny tourisme manambara manao hoe mamorse ny mpitsidika izahay ho an'ny vahiny hatrany Fianaratsoa Tomasina lina ry zareo proposition nataonay fa tsy mamorse izahay. Ny olana faharoa dia ny malagasy manambady vazaha araka ny efa henony zareo hoe ny gasy tsy forcé nefa zareo rehefa miaraka amin'ny vady ny vazaha dia obligatoire ny gida. Zany hoe ho ana tourisme zany izy dia obligatoire ny gida local leo Tritriva satria zareo mieritreritra ny vadiny ny hoe gasy. Izahay nefa manambara mazava tsara hoe raha manana karapanondrom-pirenena zareo dia considérenay ho malagasy ary tsy forcenay fa rehefa tsy manana dia tsy maintsy mitondra gida rehefa misy étranger. Tsy misy Piseradia afaka miasa ao amin'ny farian'ny Tritriva raha tsy voafehy lalàna. Misy ny andraikitra raisy ny fitalevam-paritry ny fizahan-tany sy ny asa tanana amin'ny fanatsarana ny fandrindrana mba hisitrahan'ireo Piseradia ny izony. Zahatantsika dikan'izay mametraka koa an'ireo mba misy zavatra mba hoe tombotsoa an'ireo olona mipetraka sy mivelona amin'ilay toerana. Patrimoine io vakoka eto vakina karatra dikan'izay mba manentana antsika mba tsy ho sarotiny amin'ilay fandoavam-bola fa lalàna anaty toeran-kafa na ny ivelany ary tena sarotiny ireo olona ireo amin'ny vakoka amin'ny fikarakarana anazy dia aoka antsika mba handray anjara ampitiavana amin'ny fikojakojana sy fikolokoloana na tsy ataontsika direct amin'ny vatantsika raha ilay izy fa ireo olona ireo mikolokolo ny vakoka izay antsika eto vakina karatra eo. 720 ireo Piseradia mikambana ao amin'ny farian'ny Tritriva ary ireo ihany koa no mandray an-tanana ny fikarakarana ity toeram-pizahan-tany ity. Komuna 10 ao anatin'ny faritra Itasy no nahazo fitaovana hoentin'izy ireo manatsara ireo fotodrafitrasa efa tranainy tomono andro komuna ireo zany satria efa taona maro no tsy nisy ny fanatsarana. Fanampanazavana. Komuna 10 no sitraka fampitaovana avy amin'ny faritra Itasy toy ny simenitra, tafo fanitso, vy ary loko izay entina anatsarana sy anatanterahana ireo fotodrafitrasa eny fotony. Araka ny politika mpanjakana moa dia ilay fanomezan-danja ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny komuna zany dia nitondra an'ireto fitaovana ireto zany zahay ho atolotra ny komuna mba fanohanana azy ireo amin'izany asa fampandrosoana ety amin'ny faritra izany. Dia araka nambarako teo hoe andiany voalohany ihany zao fomba lahoavy manaraka araka ny fantatsika moa zany dia ny faritra Itasy dia manao vaindondrara zany asa fampandrosoana zany ka rehefa mety ho endrika fampandrosoana dia ho andamosiny reto ben'ny tanàna reto foana zany ny faritra Itasy.
toana entina ampivoarana ny commune sy ahafahana mamaly ny filana vahoaka eny fotony ny fampitaovana tahaka izao. Amin'ny commune Mahavilona manokana dia amin'reto fitaovan'reto dia misy ny tetezana izay manapita ny fokontany atao hoe miara-mandroso izay efa tapaka efa hatramin'ny ela izy io efa tena efa tsy hetsony efa tamin'ny tany atao hoe tany amin'ny roapolo taona lasa tany ary tena mijaly ny mpianatra izay ipita eo amin'ny fokontany efa tonga fotoam-pahavaratra tena sahirana ireo ankizy mipitan'izany tetezana izany satria tsy maintsy mirokodrano. Ankehitriny dia vilim-panantenana ny vahoaka satria rehefa nentana izy ireo dia misy ny tsy paipaika izay nataon'ireo vahoaka ireo nefa ny tsy mahavita n'izay zavatra izay akory nefa n'izay zavatra izay dia nisy an'reto fitaovana izay avany amin'ny mpireremin'reto izay entinay anatosana izany azy zany. Tanjona amin'izao hetsika izao ny hanatsarana sy hanavaozana ireo fotodrafitrasa efa tranainy. Tady mpiara-miomanantoka vaovao eto Madagasikara eo orinasa Mauritiana ny tanjony iraka ary toe-karena sy ara-barotra ataon'izy ireo ny ampitombo ny fifanakalozana sy amorona fahafahana ara-barotra vaovao eo amin'ny firenena rotonta. Nisy arak'izany fikaonan-dony arahana tamin'ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola momba an'izay. Mamsoa Hortensia sy Lovasoa José no mampita ny vaovao. Orinasa Mauritiana sy Malagasy Matiana no hifamatotra amina fiara-miasa ara-barotra. Misy araiky amin'ny 90 mpandray anjara avy amin'ny sehatra samihafa toy ny fambolena, ny fanodinana vokatra, ny sehatry ny varotra, ny fampivoarana ny teknôlôjia ary ny sehatry ny fizahatany sy ny fanabeazana indrindra ny angovo azo avaozana. Amin'ny alalan'ny fionana B2B izay nafana mifampiresaka mivantana tamin'ireo samy mpandraharaha nanatanterahana izany. Anisan'ny fiarahana mientana zany amin'ny fanampianan'ireo sehatra tsy miankina Mauritiana sy eto Madagasikara. Dia ao anatin'izay indrindra zany nahatongavan'ny délégation any femme entrepreneur izay hoentin'ny UNDP Maurice hitady hijery ny tsena amin'ny secteur d'activité izay misy azy ireo fa ihany koa hijery ihany koa ny resaka achat na hoe fividianana akora na matière première eto toerana na ihany koa anao ny investissement eto toerana. Tanjona ny hafantarana ny filan-tsena, hamantarana ihany koa ireo fahafahana vaovao ary hananganana fiara-miasa maharitra. Anisan'ny songadina koa ny fanohanana ireo vehivavy mpandraharaha ary ezahana ny hanamora ny fidiran'izy ireo amin'ny tsena isaparitra sy ny tsena iraisam-pirenena ary ny fampivelarana ny tambazotra iasan'izy ireo. Misokatra tanteraka ny fisian'izao forum izao mba ahafahan'ireo vehivavy ireo mahita lalam-barotra vaovao na koa manamafy an'izay varotra efa ananany. Fotoana ahafahana mifandray, mifampiresaka, mifanakalo hevitra ary indrindra manamafy ny fifanakalozana ara-barotra sy ara-toe-karena. Anjarantsika zany no manararoatra ny fisian'izao forum izao. Ho an'ireo orinasa malagasy dia fotoana iray ihany koa izao ahafantarana bebe kokoa ny tsenan'ny Maurice. Ampiroboroboana ny vokatra sy ny tolotra eto an-toerana ary hitadiavana tsena vaovao. Fa amin'ny alalan'ity fiara-miasa ity ihany koa dia kendrena ny ampitombo ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Maurice sy Madagasikara ho tombotsoa ny sehatra tsy miankina sy ny toe-karena isaparitra. Manodidina ny lavin'ny fanabeazana kosa indray ahafahana mandray tanana tsara ireo ankizy ny alan-daharana ka niverina nianatra indray dia nomena fiofanana ireo mpampianatra ambaratonga faharoa any amin'ny sisin-koana Tanimora Sud momba ny classe de remédiation et d'accompagnement des niveaux na ny CROM izay fiofanana izay fiara-miasa ministera fanabeazam-pirenena sy ny FID izy tia ka tanjona ny anampiana ny famerenana an-tsekoly ny ankizy ny alan-daharana indrindra ny ankizivavy. Joa Marcelin sy Randria Mazafy Tahina. Nomena fiofanana mandritra ny 5 andro mahakasika ny classe de remédiation et d'accompagnement des niveaux na ny CRAN ireo mpampianatra amin'ny ambaratonga faharoa eto amin'ny sisin-koana Tanimora Atsimo. Fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny FID izay mikendry indrindra ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fomba fampianarana mba ahafahana manohana sy manara-maso akaiky ireo ankizy ny tsoakan-daharana. Tanjona lehibe ny hanampiana amin'ny famerenana an-tsekoly azy ireo indrindra ireo ankizy vavy ka hanomezana azy ireo fahafahana hiverina hianatra sy hanohy ny fianarana. Ireo mpampianatra ireo zany mandritra ny ray volana eo dia handray ankizy
hanao cours de remise à niveau collège. Reo ankizy reo a dia ankizy déscolarisé, zany hoe efa tsy mianatra farafahakeliny roa taona fa averina izy zany a amena deuxième chance ao zisitsika le fitenenana azy mba ho hianatra indray. Dia io cours de remise à niveau io zany a ny ahafahany ohatry hoe karazana hitsapana ny fahaizany, ahafahany miditra indray amin'ny fianarana andavanandro. Ity hetsika ity dia maneho ny ezaka iombonana ataon'ireo mpiara-mambonantoka amin'ny sehatra ny fanabeazana, ho fanamafisana ny fahafahany ankizy rehetra mahazo fanabeazana sy ho fampihenana ny tany ankizy miala an-tsekoly. Marina moa fa ireo mpampianatra ambaratonga faharoa avy amin'ny kominy Ampamata, Ndalatanosy, Manombo ary Jafaro izay iasany tetika safidy no misitraka ity andiany voalohany ity ato amin'ny Sisikondra tany Moratsimo. Tanterahana ampahibe maso tao Anosy-Varika omaly ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra ENF ao anatin'ny Sisiko Anosy-Varika raha manodidina ny 2 hatreto ireo mpampianatra mbola mendrandra ho lasa mpiasam-panjakana ao amin'ny distrikany Anosy-Varika. Fanampanazavana etiny Lucas Georges Solomon. Ny taona 2024 no nisy ampahibe maso farany nandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra ENF. Ny taona 2024 ity vao mitohy indray izany ho an'ny Sisiko Anosy-Varika ka mpampianatra manodidina ny 2,000 izay entoan'ny ray aman-dreniny mpianatra no mbola miandrandra ho raisina mpiasam-panjakana ato anatin'ny district. Zava-dehibe ny fanaovana ampahibe maso. Zavatra tao amin'izany ampahibe maso zany moa zany dia ifantenana an'ireo olona enina ho raisina ho mpiasam-panjakana. Misy ray avy ao amin'ny préscolaire, roa avy ao amin'ny EPP, roa avy ao amin'ny collège ary ray avy ao amin'ny lycée. Mety hitomby io isa enina io raha toa ka ahitana mpampianatra be taona ato amin'ny fakulty fampianarana Anosy-Varika. Eto koa no anavaozana ny listra sy anisina izay tokony ahisy rehetra. Eto koa no andraisana ny fitarainana avy amin'ireo mpampianatra ireo izay mifandraika mandrakariva amin'ny sy fahadisoana amin'ny izay resaka hoe prise de service, diplôme sy ny taona na ny anarana sy ny CN izy. Fangatahana ireo mpampianatra ENF mba hitohizana ny fandraisana mpampianatra FRAM ho lasa mpiasam-panjakana isan-taona. Isoarana manokana zany ny ministera ny fampianarana zany fa efa tanteraka ndraika aloha zao ny ampahibe maso dia misy recrutement mba angatainy zany dia mba isan-taona zany mba ho isy ny recrutement ary maromaro fa anisan'ny tena be ny ENF aty amin'ny district Anosy-Varika zany. Zay amin'ny Sisiko Anosy-Varika zany dia mangataka mba atao isan-taona ny recrutement dia mba atao bebe tamin'izao io. Niatrika ny ampahibe maso teto amin'ny efitrano malalaky ny ekara katolika ny lehiben'ny district Anosy-Varika Ramanjato Risara Paulin, ny solotenany député, ny chef de service ary ny avy amin'ny fiadidiana ny tanàna. Nandrindra ny fanatanterahana izany kosa ny ekipany Sisiko izay notarihiny lehiben'ny pedidi ampampianarana Andriana Risson feno laza. Ho fameloma maso indray ny klaka na ny ivitoerana famakiam-boky any amin'ny komina Ambonivohitry Fenerivo Atsinanana dia tonga tany amin'ny faritra Nalanjorofo ny Italia Jeneraly ny tranomboky Pirenena nanao fanentanana ho an'ireo mpikambana anatin'ny klaka amin'ny tokony ampiroboroboana indray ny famakiam-boky ary narahany fanaovatsiny amin'ny fanamafisam-piara-miasa amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina sy ny OIF ary ny komuna ny diantany atoerana. Edira Mananjavy. Miezaka ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay tarihan'ny ministra Gasikara Fenosoa ny amin'ny fampiroboroborobona ny klaka manerina ny nosy ka teto Fenerivo Atsinanana no nanaovy ny Italia Jeneraly ny tranomboky Pirenena ny fitsidiam-paritra narahany fanaovantsiniany ny fanavaozam-piara-miasa ety amin'ny komina Ambonivohitry Fenerivo Atsinanana. Nambaran'ny Italia Jeneraly ity fa ho isy ny fampitaovana avy amin'ny OIF ho an'ny klaka tia Fenerivo Est mba fampandrosoana sy fampiroboroborobona ny vakiboky. Izay tafiditra anatin'ny fanavaozana indray fiara-miasa, fanaovana sonia fanavaozana fiara-miasa, fampiroboroborona klaka indray raha ohatra ka natoritory nandritra ny fotoana maro. Koa isorana ny mpanohana ny organisation internationale de la francophonie izay amatsy sy anome ireo fampitaovana ny boky matériel audiovisuel. Ary isorana koa ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny fitondram-panjakana foibe mihitsy amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay nanao sonia
indray fanaraha-piaramiasa teo amin'ny gouvernementa sy ny organisation internationale de la francophonie izay angadina anana sy vinahitana izany fanavaozana izay fanaraha-piaramiasa izay. Ny zavatra mampiavaka ny eto Fenolivesta moa projet ataon'ny OIF izay fampitaovana ireo énergie solaire dia anisany efa ao anatin'ny manao andra izay fampitaovana izay zany ny eto Fenolivesta nazo tombonany izay ry zareo ary isaorana ny ben'ny tanàna izay nanaiky izay fanaraha-piaramiasa izay nanao haintso zavatra ny fanatsarana ny trano sy nanaraka n'ireo fepetra izay takina amin'ny famarinana izay amin'ny lohan'indray ny claky eto Fenolivesta izay. Ao anatin'izay fidinana fotony izay moa zany ny tena ampindina indrindrandrindra dia tantsorika ho an'ireo tantana ny tranomboky zany. Manarakarak'izay dia ihany koa ny fihaonana voaloha sady fampahafantarana an'ireo komite mpitantana natao hoe comité de gestion hoe inona ny fiaramiasa iandrasana amin'izy ireo fiaramiasa angatahana amin'izy ireo. Mankasitraka ny ministerin'ny kolotsaina izay nandefa ny PDG sy namana miaramiasatra amin'izao convention vaovao izao satria zava-dehibe ho an'ny vahoakan'ny commune indrindra ny ankizy ny fivorenana ny fiaramiasa ary mankasitraka koa ny fitaovana izay ho avy. Vonina ny hanentana ny tanora mpianatra ny tompony andraikitra ety fotony akoatra ny mahakolotsaina ny famakiam-boky ity moa dia fanovozam-pahalalana iny koa ny boky. Nahazo ny tompon-daka nasionaly teo amin'ny taranja atletisme saut à longueur ka nazony medaly volamena nandritry ny sport scolaire tanterahana farany tany Mahajanga teo ny atleta avy tany amin'ny Siskoany Maroantsetra ho fampahirezana azy ireo dia nitsenaina tamin'ny fomba manetriketrika ireo atleta ireo sady notolorana fanomezana ihany koa Omar Patsiarovana Boniface Ramiandrison. Tsy nitsangamenatra ny Siskoany Maroantsetra nandritra ny sport scolaire national natao tany Mahajanga tamin'ny taona 2024 ity. Nahazo medaly volamena iray tamin'ny alalan'ny Rafaly Manana Heroina championne national tamin'ny taranja atletisme saut à longueur na dia niena kely noho ny vitany tamin'ny championnat régional ny vokatra azo tamin'ny national noho ny olona raha teknika madinidinika. Nisy manana zay afaka ty nikotrana zavtena tongavana dictionnaire amin'ny dictionnaire vongo nanao le compétition mbola nisy kotrakotrana hely nataonay takagna teny atrik'ilay compétition fo izy amizay zay ndenana le national amizay ratsy be le piste akagny par rapport au leta dictionnaire vongo zay niegny zegny le fitsabony. Resy teo amin'ny lalao manasa-dalana kosa Izafokal Kewina teo amin'ny sokajy course de vitesse azo vokatra izao hoy ny chef Siskoany Maroantsetra noho ny fampanjakana ny mangarahara tamin'ny fifantenana. Magnitsy manomboko au niveau na Zapy, magnitsy au niveau Sisko, mandeha régional miafara amin'ny national. Ka ny fifidianana anay zegny tsisy natao katramo fô natao dio tsy ankanana. Anotsenena tamin'ny fomba magnetriketrika ireto atleta rehetra nisy olo tena ny Siskoany Maroantsetra ireto ho fampahirezana azy ireo dia nitolorana kit scolaire izy rehetra nampiana finday avy tamin'ny tranombarotra Arena Ideal izy roa vavy izay tonga tany amin'ny sehatra national. Falafy fandriam-pahalemana kosa olona iray mpisoloky misandoka ho mpiasam-panjakana ambony ka maka vola amin'ny olona miaraka amin'ny tamanjotrana mpamaky trano Sivy Menadano saron'ny Zandarmaria Pirenena tany an-toerana mitoy ny famongorana ireo mpamaky trano ataon'ny Zandary fa ireto voasambotra ireto kosa dia atolotra ny fampanoavana ao amin'ny Maroantsetra aoriany famotorana atao azy. Boniface Ramiandrison hatrany. Izy no Samuel Tsimraf mpisoloky Gegla sy misandoka ho manam-pahefana ny tety commune ambanivohitra vitsivitsy tamin'ny tapany avaratra ny distrikany Maroantsetra. Fiaramiasan'ny Zandary tety Maroantsetra tamin'ny fokon'olona dia voasambotra tao amin'ny commune ambanivohitra ny Takotako izy iraika amin'ny 20 aogositra teo. Misandoka ny tenany ho tonia mpampanao lalàna, eo koa misolo hoe mpisolo vava, eo koa ny hoe vaditany, zay ny asa ataony. Ary anisan'ny tena mampikaiky olona tamin'ny asa zay nataony dia hoe izy mahafaka olona zay migadra ao am-ponja dia mitaky vola amin'ny olona etsiroa. Eo koa moa ny lazany fa hoe izy mahatafavoaka olona
hiasa mampiditra olona miasa zany. Olona maro araka izany olona sibatry ny asa ratsiny. Ireto indray dia tampazotra ny mpamaky trano sy ny mpiray-petsapetsa aminy izay mampikekeka ny maro teto an-tampon-tanàna ny maro antsitra ka tratra noho ny loha ranom-baovao tamin'ny olona tsara sitrapo. Mandeha moa ny fagnadriadriana sy velan'ny mpandrika isan-karazany efa misy sivy zany ny tratra amin'izao ary mbola maro ny karohiny. Ny fagnadriadriana moa mbola mitohy na dia efa misy tratra maromaro. Ny eo moa zany atotry ny fampanaovana amin'ny tribunal zany fa ny enquête mbola mitohy ihany ary tsisy tratra raha sy tapy ny firongon'ny mpanao ratsy eto an-tampon-tanàna ny maro antsitra. Manentana trano ny fiara-miasa amin'ny rehetra ny zandarmaria am-pirenena ho famongorona ny mpanao ratsy. Entanina koa ny olona tsy hividy zavatra indrindra fa entana tokantrano raha tsy misy taratasy mazava ary tsy salasala iantso ny larina 119 raha misy tranga mampiaya. Resaka sosialy mponina kosa indray eto Andrenivohitra, mponina 300 amin'ny boriboritany fahenina no sitraka fitsaboana maso maimaimpona ao anatin'ny 3 andro. Nisy ny fanokafana ny hetsika ny alatsinainy teo teny an-toerana nanatrika an'izay Olivier Andriamoloniaja sy Stéphane Alphonse. Olona manana fahasarotana eo amin'ny fahitana misy 300 ato amin'ny boriboritany fahenina no azo tombony amin'ity hetsika fitsaboana maso maimaimpona ity. Ny maso izay miantoka betsaka ny fahafahana mihetsika eo amin'ny fahavelomany zanak'olombelona. Fiara-miasa eo amin'ny boriboritany fahenina sy ry zareo avy eo amin'ny fikambanana manampy no nahatotosa izao hetsika izao. Ny association manampy zany dia manampy arak'izay anarak'izay izay misehatra indrindra eo amin'ny sosialy vahoaka, ny fahasalamana, ny fanabeazana, eo ihany koa ny fampianarana resaka sivisy manandriza ary fanimorona mandritra ny 20 taona teo amin'ny sehatra sosialy. Haritra 3 andro ny hetsika avy amin'ny fikambanana manampy ary mbola hitohy sy hivelatra amin'ny hetsika ara-tsosialy hafa ho fanohanana amin'ny mpiara-belona aminy araka ny foto-kevitra ijoroany. Lafinara kolotsaina kosa indray manan-karena kolotsaina maro samihafa isika eto Madagasikara amin'ireo toerana maro samihafa ihany koa dia samy manana ny mampiavaka sy ny maha-izy azy. Mbola maro no manaja ny fomban-drazana sy ny kolotsaina ao ihany koa nefa ireo tsy mahafantatra intsony ka antony ampitaina azy ireo fa manan-karena izany kolotsaina izany isika ary samy manana maro lafy samihafa amin'ny faritra samihafa. Profon'izany fikarohana manokana ny fomban-drazana takarana ka nanaraka akaiky ny kolotsaina takarana ireo mpianatra avy amin'ny faculté des lettres et sciences humaines tany amin'ny université Antsiranana. Fomba amampanao ara-pomban-drazana an-takarana maro no tanterana mandritra ity mahetsa be atao eto ampasinantenina milobe ity toy ny magnadoso-tsakafara, ny fampisaigna razan'olo, ny fangatahana ny tsara, ny fanompoana tromba izay fagnahy tsara amin'ny finoanan-takarana izay mifanoitra any masantoko izay fagnahy ratsy. Ireo rehetra ireo dia isan'ny tafiditra ao anatin'ny atao hoe sciences humaines ka nahasarika ireo mpikaroka avy amin'ny anjery manontolo Antsiranana ho an'ny taranja anthropologie izay tonga nanao fikarohana teto an-toerana. Amin'ny parcours atenay ao anthropologie socio-culturelle. Dia misy social, misy culture. Anisan'ny culture izy ary misy social koa. Anthropologie dia misandraka ny maha olona ny olona eo amin'ny fiarahamonina. Ny hatsara izy, ny hatsara fiarahamonina koa, ny hatsara ny olona ety ao koa. Ny évolution tesin'ny mpanjaka ty mpanjaka tsy miaro fahatelo na nisy nagnabiagna izy ty ho an'ny saram-babem-bahoaka. Satria hasoavana zegny azo zaraigna amin'ny ankolafin'olona maro samihafa. Hetsika ara-kolotsaina azo ambara ho mahavory olona be indrindra ity eto ampasinantenina milobe ity izay tanterana ao anatin'ny filaminana sy ny fihavanana tanteraka izay manambara ny hasiny maha iray ny malagasy rehetra. Totosa soamatsara tao Ankarabe Ambilobe araka izany ny fomban-drazana takarana izay nitarihany ampanjakan-takarana isa tsy mpiaro fahatelo manana ny heviny manokana izany eo amin'ny fomba fisainana maha-malagasy izay mampifandray amin'ny fitahinan-drazana. Ekipan'ny televiziona malagasy Diana no mampafantatra an'izay. Tsara zegny nasarika izy aminazy nagnaraka tsara tsontsoko dia nandeha ty eky mitanka nandeha ndaty magitody soamatsara tondra vola mponako vola mikarena tsaratsara nagnary nampapasitezegny araka izany tombo ny asa
dia ny fisaigna ara-pombandrazana ny takaragna teto amin'ny tanomasiny ampasinanteniny izay notareny ampanjaka isa tsy miaro fahatelo taorian'ny fisaigna faharoa ny sabotsy 12 aogositra tombanana hatrany amin'ny 2 hetsy ireo olona tonga nanantanteraka ny fisaigna ara-pagnahy na mahetsa be izay midika fidiovana amin'ireo loto ara-pagnahy azo amin'ny fiainana andavanandro. Misy kajiny loto maromaro nano uzo raha iny olo tsy manjary eo koa moa anao mitady problème amin'ny vahoaka andrem-bavan'olo nahazo raha fady tsy kiniana na olombelogno io na razana fanjakana na olombelo razana fanjakana dia hoe reo misy tromba regny zegny atao hoe loto ny ankapobeny amin'ny velon-tegna antsika amin'ny andavanandro zay robatiny izy. Tsy mitsambitombo ireo tonga manatrika sy mandray anjara amin'ity kolotsainy foko sakalava antakarana ity. Mifanindry andalana amin'izany koa ny tombotsoa ara-ekônomika entiny ho an'ny mponina aty an-toerana izay porofo mivantana fa afaka mitondra fampivoarana amin'ny lafiny rehetra ny kolotsaina. Fisoragna moa atolotro ny tompo Zagnahary ndraiky ny ampanjakabeny Antakaragna ary ny razana da oza hoe tiavany tena fa ninolotra mieny ary fahendrena lehibe io lova zay nilovaitsika tamin'ny razambentsika ka anjaratsika ny kolokolo mikobaby mangatsara izy fa atsika zany mba manana ny mampiavaka atsika zay tsy ambaka ny hafa mankahiratsika mba itia le agnitry nentin'ny razana atsika. Dia ny vaovao ara-kolotsaina iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny televiziona malagasy tamin'ity atoandro ity. Agasitrana ianao nanjohizany hatramin'ny farany agasitrana ihany koa ny ekipa rehetra niara-ny sala tamin'ny fampitanany vaovao amin'ny fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava tsara tompoko. Gate University à Moudjachim, avec nos 3 filières, agronomie, tourisme et environnement, hôtellerie et restauration, gestion. Décrochez votre diplôme DTS, licence, master